Nehemia, toko 7:10. Tamin'ny andro iray dia novakiana teo anatrehan'ny olona ny teny ao amin'ny bokin'i Mosesy, ka hita voasoratra ao fa tsy mahazo miditra amin'ny fiangonan'Andriamanitra mandrakizay ny Amonita sy ny Moabita, satria tsy nitsena ny zanak'Israely tamin'ny hanina sy rano izy, fa nanamby indray any Balama hanozona azy. Kanjo nampodian'Andriamanitsika ho fitahiana kosa ny fanozonana. Rehefa ren'ny olona ny lalàna dia nahavahan'ny ala tamin'ny Israely ny olona hafa firenena rehetra. Talohan'izany i Eliasiba mpisorona izay voatendry ho ao amin'ny efitrano ao amin'ny tranon'Andriamantsika sady avy nakaiky ny Tobia dia nanamboatra efitrano lehibe ho an'i Tobia, dia ilay nitahirizana ny fanatitra avy amin'ny zavamaniry fahiny mba amin'ny didin-kazo manitra sy ny fanaka ary ny ampafolon'ny vary sy ny ranom-boaloboka ary ny diloilo izay anjara voadidy ho an'ny Levita sy ny mpihira ary ny mpiandro varavarana, ary nisy ny fanomezana ho an'ny mpisorona koa. Fa tamin'izany rehetra izany dia tsy mba tany Jerosalema aho, fa tamin'ny taona faharoa amby 70 nanjakan'i Artaxerxesy, mpanjakan'i Babilôna, no nahatongavako tany amin'ny mpanjaka. No nitahorindrina kely aho vao mba nihera taminy, dia nakany Jerosalema aho ka nahita ny ratsy nataon'i Eliasiba ho an'i Tobia tamin'ny nanamboarany efitrano ho azy teo anatin'ny kianjan'ny tranon'Andriamanitra. Dia nalahelo indrindra aho ka navoakako hiala tao amin'ny efitrano ny fanaka rehetra izay an'i Tobia, ary nasaiko nodiovin'ny olona ny efitrano, dia naveriko tao indray ny fanaky ny tranon'Andriamanitra mba amin'ny fanatitra avy amin'ny zavamaniry sy ny didin-kazo manitra. Hitako fa tsy voaloha ny fiveloman'ny Levita, ka samy efa nandositra ho any an-tsahany avy ny Levita sy ny mpihira izay nanao ny raharaha. Dia nifandahatra tamin'ny mpanapaka hoe nahoana no dia ilaozana ny tranon'Andriamanitra, dia namory azy aho ka nametraka azy teo amin'ny toerany avy. Dia noentin'ny Joda rehetra ho ao amin'ny trano fitahirizana ny ampafolon'ny vary sy ny ranom-boaloboka ary ny diloilo. Ary nanendry mpitandrina ny trano fitahirizana aho, dia i Selemia mpisorona sy Zadoka mpitantsoratra ary Pedaia avy tamin'ny Levita. Nanampy azy telo lahy i Anana, zanaky Zakora, zanaky Matania, fa nataoko mahatoko ireo, ary ny adidin'ireo dia ny Izara ho an-dralahiny. Tsarovy aho noho izany, Randriamanitro, ka aza kosehina ny soa nataoko tao amin'ny tranon'Andriamanitra sy ny amin'ny raharaha tokony atao ao. Tamin'izany andro izany dia nahita aho fa ny sasany tany Joda dia nanosiosy tao amin'ny mpamiazam-boaloboka tamin'ny sabata sy nampiditra amboara ary nampitondra entana ny borika, sady nitondra divay sy voaloboka ary aviavy sy entana samihafa rehetra koa izay noentiny ho an'i Jerosalema tamin'ny andro sabata. Dia nananatra azy mafy aho tamin'ny andro nivarotany hanina. Ary nisy Tiriana ny toetra tao, nitondra hazan-drano sy varotra samihafa izy ireo, ka nivarotra tamin'ny taranak'i Joda sy tany Jerosalema tamin'ny sabata. Dia nifandahatra tamin'ireo olo-manan-kaja amin'ny Joda aho, ka niteny taminy hoe, inona izao zavatra asa ataonareo izao? No dia mandoto ny andro sabata ianareo? Tsy nanao toy izao va ny razanareo ka nahatranon'Andriamanitsika tamintsika sy tamin'ity tanàna ity izao loza rehetra izao? Fa izao ianareo,
dia efa mampitombo indray ny fahatezerana amin'ny rehetra izay miatra amin'ny Israely amin'ny andotona ny sabata. Ary raha vao malomaloka ny vavahadin'i Jerosalema talohan'ny sabata dia nasaiko no hidiana ny vavahady ka tsy navelako voana mandra-pahatapitry ny sabata, ary notendreko ny zatovo sasany hiambina teo am-bavahady mba tsy hampiditra entana amin'ny andro sabata. Dia nandry teo ivelan'i Jerosalema indray mandeha na indroa ny mpivary mandeha sy ny mpivarotra zavatra samihafa. Nananatra azy ireo mafy aho ka niteny taminy hoe, nahoana ianareo no mandro eto anilan'ny manda? Raha mbola manao izany indray ianareo dia ho samboriko. Koa hatramin'izany andro izany dia tsy tonga tamin'ny sabata intsony izy ireo. Ary nasaiko nanadio ny tenany ny Levita ka ho avy hiambina eo am-bavahady mba hanamasinany ny andro sabata. Tsaroviko aho noho izany, ry Andriamanitro, ary hiantra aho araka ny habean'ny famindraponao. Tamin'izany andro izany dia hitako ny jiosy izay efa nanambady vehivavy avy any Asdoda sy Amona ary Moab, ary ny atsasaky ny zanany dia nanao tenin'ny Asdodita fa tsy nahay ny teny jiosy satria nanaraka ny fiteniny avy isampoiko izy. Dia nifandahatra taminy aho ka nanozona azy ary namely ny sasany sy nanongotra ny volony. Dia nampianiana azy tamin'Andriamanitra hoe, aza manome ny zanakareo vavy ho vadin'ny zanany lahy, ary aza maka ny zanany vavy ho vadin'ny zanakareo lahy na ho vadinareo. Tsy izany va no nanontany Solomona mpanjakan'i Israely? Kanefa tsy nisy mpanjaka tahaka azy tany amin'ny firenena maro, fa tian'Andriamanitra izy ka nataon'Andriamanitra mpanjaka tamin'ny Israely rehetra. Kanefa na dia izy aza dia nampanotainy vehivavy hafa firenena. Ka moa mety va raha ianareo no re fa manao izao ratsy lehibe rehetra izao ka manota amin'Andriamanitsika amin'ny akanareo vehivavy hafa firenena ho vadinareo? Ary vinantony Sanibala, Horonita, ny iray tamin'ny zanaky Joiada, zanaky Eliasiba, mpisorona be, dia norohaiko niala teo amiko izy. Tsarovy ireo, ry Andriamanitro, noho ny nandotony ny fisoronana, eny, ny faneken'ny fisoronana sy ny Levita. Toy izany no nanadiovako azy ho afaka tamin'ny olona hafa firenena rehetra, sy nanaindreko ny anjara raharahany mpisorona sy ny Levita samy ho amin'ny rarahany avy, ary ny amin'ny fanaterana ny kitay azo tamin'izay fotoan'androny sy ny voloam-bokatra. Tsarovy aho ka aso avy, ry Andriamanitro.